Matio toko faefatra ambin'ny folo. Ny amin'ny Heroda sy Jaona Mpanao-batisa. Tamin'izany andro izany Heroda mpanapaka nandre ny lazan'i Jesosy ka hoy izy tamin'ny mpanompony: Jaona Mpanao-batisa izay efa nitsangana tamin'ny maty izy, koa izany ny ananany hery hanao izany asa lehibe izany. Fa Heroda efa nisambotra ny Jaona dia namatotra azy ka nanao azy tao an-tranomaizina noho ny tamin'ny Herodiasy vadin'i Filipo rahalahiny. Fa Jaona efa nilaza taminy hoe diso ianao raha manambady azy, ary Heroda naniry hamono azy saingy natahotra ny vahoaka izy satria nataon'ireo mpaminany Jaona. Fa noho ny tonga fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i Heroda dia nandihy teo anatrehany ny zanakavavin'i Herodiasy ka nahafaly an'i Heroda. Ary noho izany dia nianina izy fa hanome azy izay nangatahany na inona na inona. Ary rehefa nomen-dreniny saina raha zazavavy dia nanao hoe omeo ahy eto an-dovia ny lohan'i Jaona Mpanao-batisa. Dia nalahelo ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay niara-mipetraka nihinana teo aminy dia nandidy ihany izy mba homeny izany. Ary dia naniraka hanapaka ny lohan'i Jaona tao an-tranomaizina izy, dia nentina an-dovia ny lohany ka nomena ilay zazavavy, ary izy nitondra azy ho ao amin-dreniny. Ary avy ny mpianany dia naka ny faty ka nandevina azy, ary dia lasa izy ka nilaza tamin'i Jesosy. Ny nampihinanan'i Jesosy ny olona tsy omby 5,000. Ary noho nandre izany Jesosy dia niondrana an-tsambo kely ny ala teo andeha hitokana any an-tany foana. Ary raha nandre izany ny vahoaka dia niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha an-tanety nanaraka azy. Ary noho nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka ary onena azy ka nahasitrana ny marariny. Ary noho ny hariva ny andro dia nanatona azy ny mpianatra ka nanao hoe tany foana ity, ary efa hariva ny andro izao, raha vao ny vahoaka mba hakanesany eny amin'ny vohitra hividy hanina ho azy. Fa hoy Jesosy taminy: tsy tokony handeha izy, omeonareo hanina izy. Fa hoy ny mpianany taminy: tsy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy hazan-drano 2. Ary hoy izy: endeo ty amiko izany. Dia nasainy mipetraka teny ambonin'ny ahitra ny vahoaka, ary noraisy ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Ary noho nefa novakiany ny mofo dia natolo ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky, ary nangono ny sombitsomby ny sisa tsy lany ka dia nahafeno arona 12. Ary izay nihinana dia tokony ho 5,000 lahy afa-tsy ny zaza am-behivavy. Ary niaraka tamin'izay dia nanery ny mpianatra hiondrana an-tsambo kely Jesosy ka hita eo alohany ho eo ampita mandra-pandrava ny vahoaka. Ary rehefa noravany ny vahoaka dia niakatra tao an-tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Nitsangatsanganan'i Jesosy teny ambony ranomasina. Ary efa mio teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay dia natopatopany ny alon-drano izy fa notohainy ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary noho nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe mahatohitohy io. Dia niantso izy noho ny tahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoky, fa izaho ihany, aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko,
raha ianao ihany dia asaovy manantona anao eny ambony rano ary hoy izy manantona. Dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anatona an' Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentoka izy dia niantso hoe Tompo, vonjeo ary naninjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana ny anany ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambo kely dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ary noho ny tafity izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Ary noho ny nahafantatra azy ny tompon-tany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra ny marary rehetra ho eo aminy. Ary nangataka tamin'ireo mba hamela azy hanendry na dia nisomotra avy avin-dambany ihany aza. Koa na iza ny nanendry dia sitrana tokoa.